Ravina malalo amin'ny tompo oka napaka ampontsika ny fetanan Kristy. Amen. Amin'ity andro azoma 24 septambra 2024 ity gavana dia ny anjara mofinainao antsika dia nomeri 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Nomeri 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12 ivavaka sika minono ny zaran'izany. Tonga indray ty ny fotoana izay azonay ny sakafo ho anay. Koa oko fantatra indray fa tsy mofo ihany no mahavelona anay fa ny teninao indrindrandrindra koa. Ka manomeza anay tompo ny teninao zay teny fiainana ho an'olona rehetra sy ho an'olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany. Amen. Romanina 7 andininy 5 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alony Levita avy amin'ny zanak'Israely ka diovy izy, ary zao no ataonao amin'ny hanadiovana azy. Fa fahazogany fanadiovana izy ary asaovy aratany avokoa ny tenany rehetra, avoaka ho sasany ny fitaviany ka diadio izy. Dia asaovy maka vato fombalahy iray izy mba ny fanatitra ho anina fomany, dia koba tsara toto voahady lilo, ary vato fombalahy iray koa ho alainao fanatitra noloto. Ary eto ny Levita nkeo amin'ny tranonay fionana, avoy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary eto ny Levita nkeo anatrehan'i Jehovah, ary ny zanak'Israely ametraka amin'ny tanany aminy. Ary ahoana dia anatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehovah, ka anatitra fanatitra aevaeva avy amin'ny zanak'Israely, mpanao ny fanompona ho an'i Jehovah izy ary ny Levita ametraka amin'ny tanany amin'ny lohan'ny vato fombalahy roa, dia tero ny anankiray fanatitra nolota, ary ny anankiray kosa fanatitra voatokana ho an'i Jehovah, hanaovana fanavotana ho an'ny Levita. Ay masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanaovana fanadiovana sy fanavotana no voalaza eto. Be dia be ny pitsipitsy natao eto, zay vao vita ny fanadiovana sy ny fanavotana. Zany anefa dia vita indray mandeha monjy tamin'ny nanoloran'i Kristy, ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Natao indray mandeha monjy, ampy ho fanatitra, ho fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy misy fanatitra tokony ataontsika intsony, fa le fanatitra tokana naterina teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy ho fanadiovana sy fanavotana sy anao. Jaona apôstôly dia milaza hoe izy no avitra no voatantsika, ary tsy ho antsika ihany fa ho an'izao tontolo izao, fanatitra fampiononana fahatezeran'Andriamanitra naterina indray mandeha monjy. Ary voambara koa azy fa Jesosy dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, mifona ho antsika amin'ny fonana manakizay, zay ampy ho fanadiovana antsika sy fanavotana ho antsika. Inona no tokony ataontsika? Ny manolo tena ho an'i Jesosy, ny manaiky azy, ny mibebaka eo anatrehany, ny mba mampandrosa azy eo am-po, dia mahazo famelan-keloka, dia mahazo fanomezana dia ny fanahy masina, ary atao batisa amin'ny anararaisana ka fanahy masina, dia ampiseho amin'ny olona rehetra fa onom-boavitra tokoa, olona voadio tamin'ny rano Kristy, ary onom-bovonjy satria nanaiky an' Jesosy tompo sy mamonjy sy navita batisa. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy havelanao hiverina tamin'ny fiainana taloha intsony zay, niaina tamin'ny fanatitra fanavotana, fanatitra ho fanadiovana, fa reny rehetrareny dia tandidina ihany ilay tanteraka tao amin'ilay zanakao zay ampy ampadio anay sy ho avitra amin'ny voatanay. Dia ataovy mino izany zay, ataovy manaiky izany zay, ary ataovy manolo tena ho an'izany, ary aseho amin'ny fiainanay fa efa olona voadio sy olom-boavitra zay, ka vonoka nompo anao, avonoka anaraka anao, na iza naiza anovinovina. Dia sitakay ny ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra, mamasina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, mety atany tahaka ny an-danitra, mena ninona ny nasazo anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao tontolo andro zao. Mitahanareo ane ny tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tava aminareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandrana ny tava aminareo ane ny tompo ka
ka manome anareo fiadanana. Mataoko izay ny antso anareo sady izany anefa izany amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra gaigany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.